Marina RAKOTONDRASOA, mpanorina sy mpitantana ny orinasa Masôva. Ny orinasa Masôva moa zany dia niorina tamin'ny 2014 ary miasa eny anivon'ny tontolo ambanivohitra, miara-miasa amin'ny tantsaha mpamokatra, miara-miasa amin'ny mpanao asa tanana ary miara-miasa ihany koa amin'ireny commune ireny. Izay dia misehatra amin'ny resaka fambolena, fanodidina vokatry ny fambolena ary ny agrobusiness. Ny torohevitra izay afaka omeko ny tanora izay te handraraha, indrindra fa ny vehivavy malagasy izay te handraraha, dia hoe ny tontolon'ny fandrarahana dia tontolo iray ahafahanao manatanteraka ny nofinofinao, nefa ao anatin'izany fanatanterahana nofinofinao zany dia afaka ianao mahazo vola, ahafahanao mamelona ny ankohonanao, manampy ny mpiara-belanao, mametraka zavatra tsara ho an'ny taranakao. Ny torohevitra manaraka dia hoe rehefa mandraraha ianao dia tsy tokony hijery ihany ny ara ekonomika, fa tokony hijery ihany koa ny tombontsoa ara-tsosialy, ny tombontsoa eo amin'ny tontolo iainana izay manodidina anao. Ny vola dia tokony fitaovana anankiray hoentina manatanteraka izay zavatra tianao atao, fa tsy tokony hoe tanjona faratapony. Ny torohevitra farany izay azoko omena dia hoe ao anatin'ny fandrarahana dia misy foana ny andro sarotra izay tsy maintsy tiavina. Mety hoe isan'andro, mety hoe indraindray, mety hoe misy fotoana ianao mety be ny atao, fa misy fotoana ihany koa ianao mizatra tsy mety ao anatiny ao, kanefa amin'izay mahasarotra anazy izay dia izay no mampahafinaritra anazy, satria iny zany ohatran'ny hoe karazany hoe traikefa ho azonao isan'andro, ary ny fandrarahana moa zany dia fianarana mandrapahatapitry ny zavatra rehetrarehetra kasainao atao.